Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny tsy ambaratelon'ny fahasambaranao dia miankina amin'ny fanekenao sy ny fahaizanao miatrika ny fiainana izay diavinao, ary indrindraindrindra ny fikatsahanao izay tsara indrindra tao anatin'ny andro iray izay nolalovanao. Samy hafa mihitsy ny andron'ireo olona izay miferinaina lava, manan-kivy sy marikivo lava, tsy mba mahay mankasitraka, raha ampitahaina amin'ny andron'ireo olona izay miramiran-dava mitsikitsiky, tia mampahery ny hafa ary mijery ny lafitsaran-javatra trany. Ny andro iray mantsy dia tsy hiverina indroa intsony, koa izay tsara indrindra ireny ataovy mieza manao izay tsy hanohana ny hafa nefa amin'izany, ary rehefa manao izay mampifaly ny fonao ianao dia tsarovo mandrakariva izay tena sitrapon'Andriamanitra marina. Koa rehefa samy hitady fahasambarana ihany, tsy aloha izay tena azo antoka anao le. Ahoana ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Hoy izy hoe, mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao, ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehanana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Mpitoro-teny 2:20 ny 9:7. Tsy natao an'ny zatovy ihany ny andefan'izany teny izany fa ho antsika rehetra ihany koa. Manahoana daholo rakizy salama tsara ve tsika rehetra? Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika, makalo toerana tsara fa iaino tantarisika. Sao ao anaty baiboly ao dia misy teny anankiray manao hoe, ny zanaka tiana tsy hitsitsiana tsorakazo. Dia zao, satria mbola kely sika dia indraindray tsy takatry ny saintsika ankizy ny dikan'ireny kapoka ataon'ny dada sy neny ireny. Ary ao anie ity tantara kely ity dia ho hitanao ny valiny. Aleko ihany voakapoka. Tantara no soratan'ny Rota Sitraky ny Aina, andrenesanao an'ny Fanja, ny mpanoratra ary Nary. Ory Lita! Lita! Miverena angeny ianao? Vonjeo vonjeo le olona vonjeo fa dia tafin'ny nekapoana. Tena zaza mafy loha mihitsy raha ianao ty Lita, miverena ho ahy ianao. Zaho tsy verina. Andray lasa re izy Fa inona koa izao ny ataon'ny Lita miantona eny ambony hazo eny? Dia davon'ny novelesina hony dia lasa nitsoaka. Fa naninona indray? Ny sangisangy tamin'ny bema dia vakiny sy ny fasin-drano. Dia tsidiny eny ambony hazo eny mihitsy izany Lita? Aloha dia tsidiny eto mihitsy. Tsidina mihitsy. Tsidina mihitsy fa eto foana.
Dia ahoana izany rehefa misakafo sy rehefa matory? Eto amin'ny sakafo dia eto matory. Veloma izany lita fa izany dia ody. Aza miteniteny aneny hoe eto ambony hazo Manamafy no avy ny zanako iny mihitsy aho. Sady fandaingany kifetsifetsy. Mafy-loha. Edre, tiany farafahatonga. Aleo aloha antaniana izay nalehan'ny lita. Ono ary fara. Ahoana toa? Nakaizy lita e. Izy ary ery ambony hazo ery ny eniko. Eny ambony hazo? Hazo aiza e? Hitany eny le hazo ery amoron-dalana ery. Andre, fanga hono izy tsy ody sakafo ka? Eny hono izy ny sakafo dia eny koa ny izy natory. Tsidina mihitsy ny hono izy roneny. Izy ary ny teny hoe tsy mahazo miteniteny amin'iny izay misy anazy aho. Fa ina mampomehany eny? Mety amin'ny tsara eny ambony hazo eny fa velao izy ho eny e. Aza mandalondalo eny mihitsy ry fara. Eny tompoko. Rendo antsika mianaka isakafo fa hariva ny andro. Tena manomboka nona be aho izany. Fara koa mba mandalo mihitsy. Izany indray aloha dia tsy hidiny eto izany e. Mangatsika be izy izany. Ay, otra mitady poritra koa ary ako. Ay, zary fary. Aleo sanga eretany eto foana. Tsisy midin'izany eto. So dia ty azo ty ary misy an'le vorona hafahafa eniko maneno amin'ny alireny foana. Sady faran'izay atahorako mihitsy ny feo andreny aho. Zay ary. Hoay. Sady retsy ambony lohako retsy mihitsy. Dia ahoana? Raha vao mody aho nefa zao tonga dia voakapoka. Aleo mijanona eto ihany ka. Tsisy atoriana koa izany vorona izany. Mahasosotra. Isako mba mahazo torokila dia mitabataba foana izy ireo. Raha tany an-trano izao sady voko no mitafy lamba sady mahita toro tsara. Aleo tapenana amin'reto ravikazo reto rangany sofina amin'izay tsy maheno aho. Kay. Marary be ny tanako. Kay. Tsy afaka mitsangana koa fa marary. Kay. Marary be ny tongotra. Kay. Ody aho. Iza zao nanatitra any an-tranonay. Ohatray, ka tsy olona very tazako mitakokoko iry akaiky ny hazo ry e. Andraso e. Fa inona ny atao se eto amin'ity andro alina be ity ry tovolahy? Fangase tsy manana trano? Mahaterana an-tranonay atoko fa tsy afaka mandeha. Tsy samy matsy fa natory teo ambon'ity hazo ty aho dia nenjera dia folaka ny tongotro sy ny tanako. Mahagaga izany. Fa aiza ny mipetraka e? Atsy ambadika kely azy tompoko. Andao ary fa ho babeko se.
dese zany manoro ny lalana. Zay fanody lita andraso aloha voaina. Oe, manahoana tompoko? Fa naninona? Enao angano reniny ty zazalahy kely ty? Eny tompoko zany reniny. Anatitra azy fotsiny afa nenjera veny ambony azo izy de folaka hono ny tanany sy ny tongony e. Iedre misaotra betsaka re tompoko fa de sahirana ianao e. Ao apetraka eto izy re, azafady indrindra re tompoko. Tsy esorana rery madama fa de mirary fahasalamana ho an'se. Misaotra tompo. Mandra-piona ary. Veloma re tompoko de mamerina ny fisaorana trany e. Iendre madamo. Aiza ny marary anao zao Lita? Ato amin'ny tanako ato de ny tongotry ihany koa marary. Hitaneny mivoto. Andraso aloha hakana rano mafana mba hanorana anao e. Naleko iaho voakapoka toy izay nenjera veny ambony azo. Nanao an'izay ianao Lita? Efa sitrana ny tanako roneny fa ny tongotro sisa mbola mivoto a. Orina indray mandeha ngamba sisy io de sitrany e. Neny io? Ahoana e? Mifona neny a? Raha tsy nitsoaka zao de tsotro zao mihitsy. Azo mena fa tena marary mihoatra noho ny kapoky neny zao mahazo azao. Tsy andangalainga tsony aneny a. Sady tsy ho mafy lotsony koa. Tsara rehefa tsapanao tsy feteza zavatra ataonao e. Ary tadidio tsara Lita fa fitiavana ny antony ikapohako anao e. Satria tsy tiako hanana toetra ratsy ianao fa manimba ny fiainanao reny. Zavy nahalala roneny a. Neveriko fa tsy tia mihitsy neny satria betesiny eny foana. Ay veka fitiavany reny. Tsy hanao tsony aneny a. Tiana tsy hanao tsony a. Eny re, de ty sakafonao. Oe, sady sakafo tena tiako indrindra nataoneny. Sotra neny a. Oe. Sotra re. Sika ihany koa rakizy matetika de manao toy izay nataony Lita. Rehefa voakapoka sika de lasa mandositra na midongo tsy mety amin'ny sakafo, tsy manao raharaha na koa mihevitra maly ny dada sy neny mihitsy aza. Tsarovy nefa fa diso meloka eo anatrehan'i Jesosy sika raha manao izany. Tsy hoe tsy tiana ngekorintsika raha be desina sy voakapoka matetika raha misy tsy mety ataontsika e. Na koa tsika mieritreritra hoe isika no ratsy sy maditra indrindra fa tena fitiavana ary mahasoa antsika mihitsy ny antony hikapohana antsika mba hananantsika toetra tsara ny orinany. Ka manomboko izao rakizy raha tsy tiantsika ny ho bedy sy ho voakapoka intsony dia hankatoavy tsara ny tenin'ny dada sy neny. Fa rehefa mankatoa sika dia ho faly izy ary indrindra ho faly Jesosy satria zaza endry isika. Dia mametraka mandra-peona manaraka indray Antoko-pihira Arkanjely.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejid awr feon'ny fanantenana. WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Izay indray ny lohahevitra izay irahantsika mandray fampahirezana amin'ny etian'io ity. Milohan'ny hidirantsika amin'izay fiarah-mianatra izay dia manasanao mba hiaraka anondrika ny lohanao miaraka aminay fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro misotranao izay no ny tombonandro sy ny fahasoavana izay tsy hay voatanisa ary tsy tratry ny saina omenao anay isan'andro. Mangataka famelan-keloka aminao zahay. Diovy izay ho afa-pahotana dia dio. Mangataka ny fanazava-tsaina avy amin'ny fananao masina ihany koa raha hiara-hianatra ny teninao. Andray fampahirezana avy amin'izany teninao izany ahafantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa raha fantatrao fa milolavitra nahaterahanao no efa namola volan'Andriamanitra drafitra manokana ho an'ny fiainanao, ho an'ny fiainany tsirairay amintsika. Dia drafitra hitondra fahasambarana marina izany. Tsandoka fa tena marina ary maharitra. Tsy eto amin'ity tany ity ihany fa mipaka hatrany amin'ny mandrakizay. Izao indrindra ny voalazany eo amin'ny Jeremia 7:1-20. Jeremia 7:1-20. Fa izaho mahalala ny hevitra hevirako anareo i Jehova, dia hevitra atonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Rehefa mivavaka ianao, mangataka zavatra anankiray fantatrao fa mahasoanao amin'Andriamanitra, dia asa raha voatsikaritrao fa tsy ilay vavaka tena angatahanao, ilay zavatra tena angatahanao no omen'Andriamanitra avy hatrany. Miandry fotoana izany, mety hamatonany mihitsy aza, ary mety tsy omeny mihitsy aza fa zavatra hafa tsara lavitra noho izany nomeny anao. Fa aoka atoky azy. Na io omeny anao, fa omeny anao amin'ny fotoana mamety azy indrindra. Ary ny valim-bavaka voalohany omen'Andriamanitra anao, dia ny fanomanana anao ho afaka mandray ilay valim-bavaka.
mba hitondra soanao tokoa ilay zavatra izay notadiavinao. Ary izay fotoana andrasana izay hitaizan'Andriamanitra anao mba ho afaka mandray valim-bavaka no ararotony Satana. Aty amiko izy afaka manome anao avy hatrany aho, tsy miandry fotoana. Lazainy mihitsy aza fa toy ny mampifilafila anao Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra dia mahalala ny hevitra hivireny anao, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anao fanantenana ny amin'ny farany. Ny safidinao no ahatanteraka eo aminao sy ny fiainanao ny drafitra efa nomanin'Andriamanitra ho anao na tsia. Manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba hahalalanao ny drafitra ny volavolainy ho an'ny fiainanao. Jesosy dia niaina tamin'ny fiainana voarafitr'Andriamanitra, fiainana efa voasorotra 100 taona talohany nahaterahany. Inona reny tsy ambaratelony nahatonga azy ho afaka miaina tamin'izany? Nifidy ny toetra teo ambany fitarian'Andriamanitra hatrany hatrany Jesosy. Nifidy ny toetra teo ambany fitarian'Andriamanitra Jesosy. Satria natoka izy fa izany no drafitra tsara indrindra azo antoka ho azy. Ary niverimberina tao an-tsainy mandrakariva izany drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainana izany. Zao no nambaran'i Kristy indray nandeha ao amin'ny Jaona 5:7-20 sy ny 7:20. Jaona 5:7-20 sy ny 7:20. Hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho no izy. Ary tsy manao na inona ho ahy aho, fa araky ny nampianariny iray koa no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko, tsy nandao aho irery izy satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Zay ny tsy ambaratelon'i Jesosy nahatonga ny drafitr'Andriamanitra ho zava-misy ny ainany ary nahatonga azy ho mpandresy tamin'ny asa izay nataony teto amin'ity tany ity. Any an-danitra izy amin'izao fotoana izao efa nitsangana tamin'ny maty. Tianao ve ny ahitany tena fahasambarana marina, ahitany fahombiazana eo amin'ny fiainanao eto amin'ity tany ity, izay hanomana anao amin'ny fiainana mandrakizay? Fantaro sy ekeo ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Fantaro sy ekeo tahaka nanekeny Jesosy an'izany ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Efa tao anatin'ny drafitra nataon'Andriamanitra miloha ny fiainana maha-olombelona an' Jesosy. Talohany nahaterahany sy ny fiainany tetỳ an-tany ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra, efa tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Manana drafitra ho an'ny olombelona tsirairay koa Andriamanitra. Manana drafitra ho anao manokana io Andriamanitra. Fantany ny fomba mety indrindra, ny tsara indrindra ahazonao izay mahasoanao ary iry ny fonao lalina indrindra. Aza manaiky ho rebirebe ny Satana ianao hifidy fomba hafa, fa ilay Andriamanitra namorona sy maty ny soloanao rehefa nanoty ianao no mahalala ny tsara indrindra ho anao. Dia tomoera aminy, aza miala aminy, dia ho tanteraka ny drafitra kasainy ho an'ny fiainanao. Indray mandeha dia nisy tovolahy anankiray antsoina hoe Rakotoray. Tany am-boalohany dia tsy mbola azo ny Rakotoray antoka tsara, izany hoe hanaiky ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Tsy fantany akory azy izany. Fa rehefa niatrika fanapahan-kevitra lehibe irery izay miankina manaina teo amin'ny fiainana izy, ary tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra momba n'izay tokony ho ataony, dia tapa-kevitra hikatsaka ny taridalana avy amin'Andriamanitra tamin'ny-bavaka. Tsy inona moa izany fanapahan-kevitra lehibe tsy maintsy hanaovany safidy izany, fa ny taranjam-pianarana sy ny sekoly ianarana an'izany. Nivavaka tamin'ny fony rehetra nandritra ny andro maro izy, ary niezaka ny aino sy namantatra izay mety ho valiny izany avy amin'Andriamanitra. Nisy safidy roa teo anoloany. Ny safidy voalohany dia nantsiony hoe safidy A, ary ny faharoa nantsiony hoe safidy B.
niankina manontolo tamin'ny fifehezan'andriamanitra ny toejavatra fotsiny nataony. Nde ny safidy be no ny raisiny. Taty aoriana kely anefa vao tena hita ny nazava tsara ny antony natonga azy nandray ny safidy faharoa nantsoiny hoe safidy be fa tsy ny safidy voalohany nantsoiny hoe safidy a. Ny fidy ny hiditra tao amin'ny université anankiray mantsy izy, université izay sady tsy mandany vola kokoa ary sady lehibe no tsy manavakavaka. Taoriana kely ny nanomboan'ny fianarana tao amin'ity université ity no ny fankazarany tamin'ireo kristianina mahafinaritra tao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Campus Crusade for Christ, izay azo adika tsotra hoe mpanao asa fitoriana ho an'i Kristy eo anivon'ny université. Mpianatra ihany izy ireo, fa nifidy ijorovavylombelona eo amin'ny fiainany, eo amin'ny asany ary ny fitoriana filazantsara eo anivon'ny université. Ny fidirany rakotoray tao anatin'izany fikambanana izany dia tena nanova tanteraka ny fiainany. Nanova tanteraka ny fiainany tao anatin'ny roataona monja. Eto dia tsetsatsetsat sy aritra no ametrahana fanontaniana ho antsika ao anatina fikambanana izay mitonona anarana ny kristianina na koa manao asa kristianina, na antokom-pihira izany na fikambanana mpanao asa soa zany na fiangonana, mipetraka amin'ny fanontaniana mba mitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainanao ve sy ny fiainan'ireo ray tarika aminao ny mampikambana anao ao anatin'izany tarika izany, sasanatria elobe fialokalofana fotsiny ny anarana hoe kristianina entin'ilay fikambanana. Tsetsatsetsat sy aritra ho fampietreretana iny. Fa eto ho andrakotoray dia nanova ny fiainany ny fidirany tao anatin'ilay fikambanana. Dia rehefa nanao jeritodika ny fiainany rakotoray amin'izao fotoana izao dia mahatsapa mazava tsara fa tamin'ny fotoana ny atreny fanapa-kevitra lehibe teo amin'ny fiainany isafidy izay taranjam-pianarana sy sekoly ianarana an'izany. Tamin'izay fotoana izay dia nisy hery nanosika azy hikatsaka taridalana avy any ambony. Ary tamin'izay fotoana izay nanokafan'Andriamanitra ny sehatra vaovao tanteraka teo amin'ny fiainany, ahafahan'Andriamanitra naneo tamin'ny mazava tsara ny drafitra nataony ho an'ny rakotoray. Ny fidirany tao anatin'ilay université dia nanamora ny fidirany ihany koa tao anatin'ilay fikambanana kristianina, tanora kristianina mpitoro ny filazantsara eo anivon'ny université, ary tao anatin'izay no nahitany mazava ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Matetika Andriamanitra dia mametraka ny olona anankiray eo amin'ny toerana izay tsy maintsy hianteherana aminy manontolo no ny fanapa-kevitra lehibe miatra manaina izay tsy maintsy raisina. Ary izany ny fomba anankiray hanokafan'Andriamanitra nefa ny masom-panahin'ny olona anankiray ahita ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany, dia drafitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ary ianao, ahoana no hafantaranao ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao re? Mba fantatrao ve fa Andriamanitra dia mitaridalana ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa mba ahitany ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Tsy mbola diso ariana loatra ianao na firy taona ianao amin'izao fotoana izao. Afaka manazava tsara ny sainao Andriamanitra ahitany drafitra nataony ho an'ny fiainanao. Manasanao ary izay tsy ho diso fotoana ny fiarahantsika mianatra amin'ny manaraka mba hahitanao amin'ny fomba mazava tsara ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao manokana. Amen. Kristy. Andriamanitra
fantatra ny ao ampokoa ainao avoko na dia tsy misokatra ireto molotro izay faniriko fantatra ireo sendo boko hitana na izay miafina indrindra dia miariary ho amina raha misy zavatra tadiaviko nefa tsy mahaso ny hoaviko tompo sakano tsy ho tanteraka fa ekeko izay sitraka andriamanitro faniriko lalina ny andova tany va ny ampitsoko sy ny androm-piainako ankiniko amina fa ianao no mahafantatra izay hevitra heverana misafidy iray sikiorehetra dia apetrako eo an-tanana raha misy zavatra tadiaviko nefa tsy mahaso ny hoaviko tompo sakano tsy ho tanteraka fa ekeko izay sitraka AWR zay lay onjany fanantenana izay faniriko fantatra ireo sendo boko hitana na izay miafina indrindra dia miariary ho amina izay faniriko fantatra ireo sendo boko hitana na izay miafina indrindra dia miariary ho amina dia miariary ho amina tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana toy ny farilavavany ny fiarabana tsy mety ilany mamina dia manolotra fiarabana mamy antsika tanora rehetra indray izay manaraka izao fandaharana izao hiaraka handray lesona amin'ny alalan'ity tantara ity isika ko manasanao aharitra iaino hatramin'ny farany
mahakasika ny fiomanana amin'ny fanambadiana ny dinidinitsika androany. Mahaliana izany a, ankafizo ary. lala andraso kely vetivety fa mba misy resaka tiako atao amindry. Resakinona fa maika ary tiana tsy osa ampiandrasina amin'ny manaraka anga zany ka. Mbola ela be zany amin'ny manaraka izany fa eno vetivety moa zahay. Antokainana izy ty ka teneno ainga anary. zao ary lala tiako indray dia alaiko vady. Inona tsara wery tiana zany ko raha tsy kilalao izy tiako. Tena marina ane zany. Ndriko ne dia fa mody vanina fotsiny sa tsy marina izany. Tiana, ahoana ry dada? eo ambony latabatra io misy zavatra nampanatery ny lala ho any lahy. Fangahono izy tsy ho aty indraika. Tsy nanadiady mikasika an'izany ahy, fa io fotsiny nampitondrainy dia hoy izy hoe amin'ny manaraka hono izy tena manokana fotoana be mihitsy. Tsy azoko. Izy nanolo-kevitra dia izy indray mamotsitra. Ka tsy afaka izy zany. Ka tohatra n'izany foana nele izy ry dady. Manasa sakafo tany an-tranony izy. Inona no nataony? Kôpôze teny an-tsena no narosony ahy. Dia ningavingaviany koa hoe amba handeha anaty barany amin'ilay namanay voatera-bao. Vary tany amin'ny hôtely no vidiany dia inona terina tany fa tsy nahavita nahandro hony izy. Ka tsy manam-potoana kosa izy zany le roa. Zao indraiko izy mingavy ahy mba hampianatra anglisy azy. Moa tsy miboky ny nalefa fa izy tokony hianatra tsy hita nanjavona. Ka efa mahay anglisy kosa angamby izy ko. Mba efa lehibe ihany nefa to tsy matotra mihitsy ka. Fa hono tokoa aletsy. Alainy lavady angamo izy iny. Raha ny eritreritro loha dia izay. Nefa hoana letsy. Tsy mazoto anga izy sa? Tena mazoto izy. Fa zany to. Tiana, roviana ihany no ataony raha tsika. Nga ianao tsy akavady andray ka. Tiako ianao lalaka nefa hatreto aloha mbola tsy vonina hiatrika tokantrano raha ny fahitako anao zao ka. Tiana, to tsy valianao ahy. Oay, azafady. Ahoana ho ianao? Raha azoko tsara zany dia hiala ilahy io. Tsy hoe te hiala. Fa ataoko ahoana kosa mory dada ny any ambady olona tsy mahay ny fiaina tokantrano ah. Tsy za ihany ny vomafy amin'izany. Jereo anena ireo sy neny mifanentana tsara ery. Neny miandraikitra ny tokantrano. Dada tsy mialangalana. Ny fahaizana mitantana sy ny fahaiza mandamina amin'izany manga ny fotsiny. Ohatra nareo zao ihany izay taloha letsy zany. Fa saingy tsy niditra tamin'izany fanambadiana izany aloha. Raha tsy efa nahay tsara n'ireo andraikitra takin'ny fiainana tokantrano andavanandro. Izay mihitsy mantsy. Lala tena mbola lavitra ka. Aleoko ry dada mitady vehivavy hafa vonona ka. Io moa lesy safidy lahy ihany. Fa zao ny any teniko e. Hoe ahoana ry dada? Hatreto aloha na ela amin'ny teny io na ilala dia samy mbola tsy tokony hanambady. Mila fahamatorana ara-tsaina sy ara-petsepo ny fanambadiana anaka. Fa tsy hoe taitaitra eo dia alaiko vady ranona na ranona fa manjakely dia hita indray hoe hafahafa iny dia elana.
ka zao letsia eny tompoko. dinio ambony dia fakafaka ao tsara vao mandray fanapahan-kevitra so dia sady mandratra ny afy elany manimba tena. Raha ny hevitra dada zany dia tsy tokony hanambady afaka manambady lahy rehefa vonona tsara eo amin'ny fiainatokantrano, rehefa tsy miovaova hevitra intsony, rehefa matotra ara-pitondratena sy ara-pitantanam-bola ary afaka mifeny tokantrano araka ny tokony ho izy. miarabantsika tanora rehetra, misy lesona trano moraisitsika amin'ireny tantara izay alefa eto amin'ny onjam-peo ireny. Ny fiomanana milohan'ny hidirana amin'ny tokantrano dia zava-dehibe mihoatra noho ny mariazy. Ny fahombiazana rehetra mantsy mety ho azo ao anatin'izany tokantrano zany dia miankina amin'ny fanabeazana no raisitsika talohan'ny hidirana tamin'ilay tokantrano. Fontsika mbola tsy nanambady. Anisan'ny zavatra tsy maintsy hitezana ny tanora ary tsy tokony andrasana ray aman-dreny velively ny fahaizana mikarakara tokantrano. Fomba fitenenana miverimberina ny hoe tsy tokony hanambady mihitsy raha tsy efa mahay tsara ireo karazana andraikitra takiany fiainana an-tokantrano amin'ny andavanandro. Ao anatin'izany ny fahaizana mandro sakafo, ny fahaizana mandamina trano, manomboka amin'ny fandaminana an'io fandriana hatorianao io. Ianao ve ny mandamina an'io sa ny ray aman-dreninao sa ny mpanampy? Ilainao zany. Ao koa ny fahaizana tantana ny vola. Ilain'ny tanora ohatra ny mahafantatra fa ny reny vola dia tsy natao ho ampiasaina mihitsy. Atao salamy tsy misy zany raha amin'ny fomba anankiray tiany itenenana azy, fa ny mampitombo zany nasaina ataotsika. Tsara ny manazatra antsika ankizy sy tanora dia ny mbola kely isika ny amin'ny fitantanana ny vola zay omen'Andriamanitra antsika. Raha vao tonga ny vola eo ampelantanana na ohatrinona izany ka nomenanao dia esorina aloha ny ampafolony natao an'Andriamanitra izay. Dia atokana ihany koa ny fanatitra. Ny ambiny dia tsy maintsy tantanana araka ny tokony ho izy ihany koa. Ilaina ihany koa ny manao tahiry. Raha mbola kely isika dia efa mizatra amin'izany dia ahita fahombiazana rehefa tafiditra any tokantrano. Betsaka ohatra ny ankizy izay mitahiry amin'ny ampahany vola izay omeny ray aman-dreny azy. Rehefa tambatra reny vola reny dia malalaka tsara ny fampiasana azy rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra. Afaka mifidy izay toerana tiana le izy arakaraka ny vola voangona. Zay dia efa tombontsoa azo sady raha mbola kely. Eo koa ny fahaizana mifehy ireo fahaiza-manao fototra ao an-tokantrano. Indrindra ho an'ny zazalahy, eo amin'ny fiezahana hanamboatra izay karazana simba madinidinika ao an-tokantrano ao. Raha simba ny kiraronao ohatra, tsy voatery hoentinao any ampanao kiraro. Zavatra mety ho vitanao zany raha mividy lakôly ianao na mividy fitaovana ahafahana manjaitra azy. Rehefa tena tsy tafavoakanao mihitsy vao hoentina any. Zavatra madinidinika ohatran'izany dia misy dikany lehibe raha mitambatambatra rehefa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy idirana amin'ny tokantrano ianao. Ny ankizy zatra nampiantaina, tsy zatra nanasa lamba, tsy zatra miantsena, tsy zatra manasa vilia, tsy zatra mampiritrano, tsy zatra mampirina ny fandriana izay natoriany akory, dia fantatra fa ahita olana hatrany hatrany rehefa tonga ao an-tokantrano. Manjary miferinaina izy. Ny zavatra anankiray tiana hotsindriana ihany koa dia ity: ilaina ny fahamatorana ara-tsaina sy ara-pihetsepo milohany hidirana amin'ny tokantrano. Efa noresana teto izy ity fa tiana ny hanamafisana azy. Mety manam-pahaizana be ianao, mety manam-bola be, tsy midika izany fa efa manana ny fahamatorana ara-tsaina sy ara-pihetsepo hidirana amin'ny tokantrano ianao. Andehaka ohatra isika. Raha mbola kely ohatra ny ankizy no asainao misafidy vola 20 ariary sy ny vola 10 ariary, izy amin'ireo no raisiny. Ilay 20 ariary no fidiny
fa rehefa lehibe kosa izy no asainao misafidy amin'ireo vola ireo dia ilay arivo ariary no fidiny ary ho lazainy hoe adala aza ireo zaza mbola zandriny izay mbola misafidy ny vola 20. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika. Ny antony itiavana olona anankiray amin'ny 40 taonanao dia tsy hitovy mihitsy amin'ny antony itiavana olona anankiray rehefa eo amin'ny 20 taonanao ianao. Ary mbola iova indray azy zany rehefa miakatra kokoa ny taonany eo amin'ny 15 taona eo. Tsy hitovy velively satria efa nanjary ny amatotra ny safidinao dia izay no mahatonga ny antony itiavanao koa tsy hitovy velively. Raha mbola tanora ny olona eo amin'ny 15 taonany eo ny vehivavy indrindra 15 taonany dia ny zavatra ivelany tena manintona azy amina olona anankiray. Fa rehefa mimatotra izy dia tsy ampy ho antony iarahana amin'ny olona anankiray tsony ny fisehoana ivelany. Fantany fa ilaina ny mijery ny lafi ny ara-toetra. Tsy tsara arak'izany ny mivoady miloha amin'ny olona anankiray everinao fa tianao fatratra hoe ho alaiko vady ianao, tena ho alaiko ianao ary ianao no iaraka amiko mandrakizay. Kanefa ny fahamatorana anananao amin'izay fotoan'izay dia mbola tsy ampy ahafahanao mivoady tahaka an'izany. Rehefa miady hevitra ianao, ny fonao ve no miady hevitra sa ny sainao? Rehefa tezitra ianao, hainao ve ny mifeny vavanao sa izay teny rehetra tonga ao an-tsainao dia avoakanao avokoa? Zany no ahafahanao mandanjalanjana hoe efa matotra ve za sa tsy? Ny tanteraka tsy misy fa misy fatrapahamatorana izay tsy maintsy ilaina milohany idirana amin'ny tokantrano. Ohatra vitsy ian'ireo izay azonao misedra ny fahamatoranao. Tafiditra amin'ny fahamatorana koa ohatra ny fahafahana manao planina amin'ny ho avy, ny fahaizana mijery lavitra, ny fahaizana mandanjalanja milohan'ny andraisana fanapaha-kevitra anankiray inona ny mety ho vokany, ny fahaizana mametraka amin'ny toerany izay tokony ho lara-pahmena sy ny sisa sy ny sisa. Ampindray izay aloha mba fahatsika manohy ny fifanakaloza-kevitra amintsika samy tanora fa dia manao mandra-piona vetivety-indray ny zokinao Eliandre Mitanso. Milohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany. Tsy misy tsara sala amin'izany hoe vonina izany amin'ny zavatra rehetra. Sa ahoana ho ianao? Indrindra moa amin'ity resaka fanambadiana ity, koa dia isaorana ny namana Elian nitondra izany torohevitra mahasoa izany ho antsika tanora. Tsaroa fa tsy fiafaran'ny fiainana ny fidirana amin'ny fanambadiana, fa eo vao manomboka ny tiana fiainana. Misy tononkalo iray manao hoe ny lanitra ve ny tadiavina sa ny elo izay mahatsiravina? Ao amin'ny fanambadiana no valin'ny fanontaniana. Koa dia aleo ary miomana tsara mba tsy sinenina any orenany. Apetrao mandrakariva amin'Andriamanitra ny fanapaha-kevitra rehetra tianao atao. Dia avelao izy hanampy anao hanao ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Isaraka vetivety indray ary sika, koa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra na manao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto androany, niaraka tamin'ny aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompon'andraikitra Eliandre Mitanso. Veloma. AWR. Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ampifaliana no anasananao
anaraka ny toy ny fianarana ny amin'ny asa an'rahan'Andriamanitra antsika. Tsy raha ny andeha irery sika fa mampanantena izy fa hiaraka amintsika hatrany. Hifantoka amin'izany ny fianarantsika anio. Manasanao aritra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny fiainana sy ny asan'i Jesosy nohatra faratampony amin'ny drafim-pamonjen'Andriamanitra. 3 taona sy tapany no naharetan'ny asany teto an-tany. Nasehoan'Andriamanitra bebe kokoa nandritra izany fotoana fohy izany, mihoatra noho ny tamin'ny fotoana lasa, ny momba azy sy ny drafitra ny famonjeny. Ohatra feno sy tanteraka maneho an'Andriamanitra izay tsy hitantsika maso Jesosy. Tao amin'ny avokoa ny famotram-po sy ny herin'Andriamanitra. Nampiavana antsika tamin'Andriamanitra Jesosy rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Naseho tao amin'i Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona sy ny faniriany hamonjy azy. Ambaran'i Jesosy mazava amintsika ny asa-pamonjena ataony. Hoy izy mantsy eo amin'ny Luka 7:10. Luka 7:10. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Vakeo ampahalianana koa ny Jaona 7:15. Ary sainy tsara ireo tenin'i Jesosy ireo. Inona moa ny fandraisan'ireo andinin'ireo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny drafitra ny famonjeny? Nisy zavanitranga nandritra ny herinandro farany iainan'i Jesosy teto an-tany, izay mifandray amin'ny teny fikasany tamin'ny lasa sy ny fampanantenany amin'ny ho avy. Nankalaza ny Paska Jesosy tamin'izay. Nampatsiahany nanafahan'Andriamanitra ny Jiosy tao Egipta io andro masina io. Nandritra io Paska nankalazain'i Jesosy io no nanafahan'Andriamanitra antsika tamin'ny fahotana. Hoy Paolo amin'ny Korinthiana 4:5-20. Korinthiana 4:5-20. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Inona ary ny tokony ho setriny izany nanafahana antsika izany? Inona no asain'i Jesosy ataon'ny mpanaraka azy? Ary inona no fampanantenana ho azy ireo? Iarahantsika mamaky ny Matteo 7:20, 7:20-20. Matteo 7:20-20. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy fiafaran'ny asan'i Jesosy amin'ny famonjenantsika tsy akory ny fahafatesany, fa ampahany amin'izany drafitra izany. Resin'i Jesosy ny fahotana sy ny fahafatesana. Rehefa izany dia nomen'Andriamanitra azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa satria izy no manana ny fahefana rehetra, dia bakeo ny mpanaradia azy mba hanao olona maro maneran-tany ho mpianany vaovao koa. Dia izao ny teny fikasana manan-danja nomen'i Jesosy taorian'izany. 2 izay efa nivakiantsika teo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Nampanantena Jesosy fa ombanao mandrakariva. Nanao ahoana no efa nahatanteran'izany teny fikasan'izany teo amin'ny fiainanao tamin'ny fanaovanao ny asany? Aza adino ireo fanandramana tamin'ny lasa izay natsapahanao fa tena nisy tanana mahery ny tantana ny fiainanao. Farany eto indray ny fiarahantsika mianatra androany izay mbola hitohy. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Heritage Singers. There's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, it sends out a light that I might see. And the light that shines in darkness now will safely lead us home.
If it wasn't for the lighthouse, my ship would be no more. It seems that everybody about us says, tear that old lighthouse down. The big ships just don't pass this way anymore, so there's no use of it standing around. Then my mind goes back to that one dark, stormy night, when just in time I saw the light. Yes, it was the light from that old lighthouse that stands up there on the hill. And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks I'll sing. He has shown a light around me, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, tell me, where would this ship be? I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks I've seen He has shown a light around me, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, tell me, where would this ship Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.